Miarabanao indray tonga soa eto amin'ity sehatra izay natao hizarana ny tenin'Andriamanitra sy soratra masina ary koa mba hifampahirezana sy hitondrana fampianarana. Androany tsika dia loha hevitra momba ny fiavian'i Jesosy Kristy no resadresantsika. Tsy ho aro voaresakintsika amin'ny atsipiriana anefa izany fa ho ezahantsika kosa ny resaka an'ireo zavatra teboka lehibe izay tokony ho fantarintsika mikasika an'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Ety am-panombohana dia tiako ny hitondra fanazavana. Ny fiavian'i Jesosy Kristy dia mizara roa. Ao ilay fiavian'i Jesosy Kristy fisehoany eny amin'ny rahoan'ny ary ny fiaviany faharoa dia tena higadona ao amin'ny tendrombohitra Oliva ao Jerosalema ny tongony. Ity fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny ity dia amin'ny fotoana tsy ampoizina mihitsy. Rehefa miresaka an'ilay hoe tsy ampoizina, tsy fantatra ny ora hiavian'i Jesosy Kristy izany ny Baiboly dia ilay fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny izany. Satria ny figadonan'i Jesosy Kristy ao tendrombohitra Oliva dia fantatra fa 7 taona ao aorianan'ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny. Ho an'izay rehetra mamaky ny tenin'Andriamanitra izany, mahalala ny tenin'Andriamanitra dia mahafantatra rehefa avy miseho eny amin'ny rahoan'ny Jesosy Kristy maka ny fofombadiny, miakatra any an-danitra ny fofombadin'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia 7 taona ao aorianan'iny dia higadona ao Jerosalema eo amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongotry Jesosy. Andeha ho jerevantsika, anombohantsika azy ary ny Matio 4:20. Manasa anao na amaky an'ity boky ny Matio 4:20 ity fa tsy ho vakiako iray manontolo aminao, fa anombohantsika dia eo amin'ny 4:20 misy an'izao teny izao: koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Jesosy Kristy eto ny manazava ny amin'ny fiaviany amin'ny mpianany. Ato amin'ity Matio 4:20 ity dia sady manambara ny fiaviany eny amin'ny rahoan'ny Jesosy Kristy no manambara ny fiaviany higadona ao Jerosalema. Azavain'i Jesosy Kristy ihany koa miresaka izy izany ny tena marina kokoa, fa tsy ny hoe azavainy moa izany ohatrany hoe tena azavainy amin'ny atsipiriany, fa niresahan'i Jesosy Kristy ato amin'ity Matio 4:20 ity koa ny zavatra hitranga manodidina an'izany fiaviany izany. Ny teny nambarandreo mpaminany tany aloha tany ihany koa. Ao amin'ny Marka 7:20, ny 5:30, Marka 7:20 dia ny 5:30 sy 6:30 dia hoy izy hoe: koa miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompontrano, na ho hariva, na ho mamanton'alina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fa andraho avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ny tompontrano resahany eto dia miresaka ny fiavian'i Jesosy Kristy izy. Tsy fantatra mihitsy ilay fotoana na hoviana na hoviana. Dia jerevantsika koa ny eo amin'ny bokin'ny Tesalonianina boky voalohany Tesalonianina azafady, boky voalohany Tesalonianina voalohany 5:2. Izao ny voalaza hoe: satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Paoly no nanoratra n'ity bokin'ny Tesalonianina ity. Tsy midika akory izany hoe mifanohitra tamin'ilay teo aloha izay nivakiantsika hoe tsy fantatra na amin'ny maneno akoho, na amin'ny mamanton'alina, na amin'ny maraina. Fa ny tiany Paoly hatongavana dia hoe tena tampoka tahaka ny mpangalatra tonga manafika ny olona amin'ny alina, amin'ny ora tsy ampoizin'ny olona, dia tahak'izay ny andro hiavian'i Jesosy Kristy, tampoka. Ary araka ny efa nambarako teo dia milaza ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny io hoe tampoka amin'ny ora tsy ampoizina io. Jesosy Kristy hiresaka kely tsika momba n'ity fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny ity. Jesosy Kristy mihitsy no nanambara ny fiaviany eny amin'ny rahoan'ny io. Jerevantsika ao amin'ny Jaona 4:20. Hoy izy tamin'ny mpianany: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka
handray anareo any amiko, ka izay toerako no toeranareo koa. Zay nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany fa avy eo Paoly apôstôly dia tsy isan'ireo 12 laza ny safidian'i Jesosy tamin'ny Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, nefa kosa Paoly apôstôly dia tena anisan'ny olombelona tena nampisehoan'i Jesosy Kristy tsy ambara telo ny fiaviany io. Paoly apôstôly dia manambara fa tsy olombelona nofo an-drano nampianatra azy sy nampiseho azy izay zavatra rehetra momba an'i Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy tenany mihitsy. Dia Paoly apôstôly any amin'ny bokin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 manomboka eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 dia niezaka izy nanazavany amin'izay zavatra iseho hoe manahoana moa zany fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Ty le Jaona toko 4 ty zany nomeny Jesosy Kristy fanazavana amin'ny tsipiriany momba an'io Paoly apôstôly, dia Paoly apôstôly indray napita azy tamintsika. Dia toy izao ny fanambaran'ny apôstôly anazy raha fitinina zany hidina Jesosy Kristy avy any an-danitra iseho eny amin'ny rahoany lanitra, ary rehefa tonga izay fotoana izay dia hitsangana ireo izay maty mino an'i Jesosy Kristy tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny fofombadin'i Jesosy Kristy na ny vadiny zanak'ondry, dia ovan'Andriamanitra omen'Andriamanitra tena tsy mety maty izy ireo dia akarina amin'ny tsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Dia avy eo dia isika izay velona ozy Paoly apôstôly dia ovan'Andriamanitra ihany koa, satria ty tena ty voalazan'ny Baiboly, ty tena tsika zao ty dia tena mbola mety loha, mbola vovoka, tsy afaka handovan'ny fanjakan'Andriamanitra ozy ny filazan'ny Baiboly azy. Dia ovan'Andriamanitra ho tena tsy mety loha koa ty dia miakatra eny amin'ny rahoany lanitra koa izay velona tafiditra ao anatin'ilay sokajin'ny fofombadin'i Jesosy Kristy mazava ho azy azavaiko aoriana kely. Hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra dia miara miverina any an-danitra any amin'ny Jesosy Kristy ireo. Zay ilay ataontsika hoe enlèvement. Zany zavatra tantaraiko zany dia tsy angano fa zavatra tena hitranga, satria Jesosy Kristy mihitsy no nanambara an'izany tamin'ny mpianany, ary Jesosy Kristy nampiseho an'izany manokana tamin'ny Paoly apôstôly. Ary ao anatin'ny indray mpimaso no isehoany izany zavatra izany. Tsy takatry ny saintsika izany satria izay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Raha azontsika daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra intsony Andriamanitra. Fa misy ny zavatra avelan'Andriamanitra ho fantarintsika sy ampisehoany amintsika, asehony antsika dia inoantsika raisintsika ary fikirantsika. Fa misy kosa ny zavatra izay tsy hazavain'Andriamanitra amintsika dia rehefa tsy hazavain'Andriamanitra dia mijanona amin'izao zany tsika satria tsy hazavainy ilay izy. Fa ny amin'ity fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra ity zany dia anisan'ny zavatra nomen'Andriamanitra ny Paoly, nazavain'Andriamanitra, nasehoan'Andriamanitra tamin'ny Paoly apôstôly, zavatra hitranga. Ohatran'ny hoe nazavain'i Jesosy Kristy ambangovangony izy teto amin'ny Jaona toko 4 fa rehefa aty amin'ny bokin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 dia mazava ilay izy satria nomen'Andriamanitra ny Paoly ny fanazavana. Tahak'izay zany ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Io fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra io dia averiko fa io ilay ambaran'ny Baiboly hoe tampoka amin'ny ora tsy ampoizina. Ary raha ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fiangonana iray manontolo no miakatra hitsehina azy eny amin'ny rahoany lanitra. Saingy tsy izay nefa ny zavatra mitranga ho jerevantsika manokana ao aoriana hoe fa maninona, satria tsy ny fiangonana iray manontolo ny tena vonona amin'izay fotoana isehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra izay. Miankina amin'ny toe-panahintsika fiangonana tsirairay avy no hiakarantsika na tsy hiakarantsika hitsehinan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Miankina amin'ny toe-panahintsika no mahatonga antsika ho voafantina ao anatin'ny fofombadin'i Jesosy Kristy na tsy ho voafantina. Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra dia fiangonana iray manontolo no miakatra mitsehina azy. Fa tsy izay no zavatra hitranga. Dia ho jerevantsika amin'ny video manaraka ny toy an'ity fizarana ity, fa ho ajanoko eto aloha ny amin'iny fanazavana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra iny. Manasa anao ary hanaraka ny toy an'izao fizarana izao ao amin'ny video manaraka. Tahiny Jesosy.